Diarabana ny tokantrano manaraka ny météo amin'izao fotoana izao toy izao ny sara azo avy amin'ny zana-bolana tamin'ity an'ity araka ny hitantsika amin'ny sary izao dia manomboka mihamana lavitra tsikelikely ny morontsiraka atsinanan'ny nosy sy ilay raona nitondra rotsakorana betsaka tamin'ny morontsiraka atsinanan'ny Madagasikara iny manomboka miverina miamaina tsikelikely zany ny andro amin'ny ankapobeny saika manerana ny nosy ankoatry ny morontsiraka atsinana sy ny tapany avaratry ny Madagasikara izay mety mbola ahitana taratra na fikorontanana hatrany aloha zany amin'ny ankapobeny vokatry ny an'ity raona ity hatrany mahazo vahana tanteraka ny zavitany ho an'ny havoatany sy ny ilany atsinanan'ny Madagasikara indrindra atitany atsinanana ary koa ny any amin'ny ilany andrefana rehefa avy eo moa no tena ahitantsika ny mahakasikasika an'izay ny maripana ihany koa dia manana misy fiakarana ny maripana atao anatin'ny telo andro ho avy ary mety misongadina izay maripana fiakarana maripana izay indrindrindrindra ho an'ny ilany atsimo atsinanan'ny Madagasikara sy ho an'ny havoatany. Izay ny mahakasika an'iny fa toy izao ny toetry ny androntsika ho an'ny rapiso vao maraina dia misy ny zavona ho an'ny atitan'ny Madagasikara iray manontolo vao maraina be fa misavy zay ary ny masoandro no saika hibahatoerana aorian'izay ho an'ny morontsiraky ny faritra atsinanana dia mety hisy ny tandrivindraona mandalo amin'ny maraina be ihany koa fa tombanana misava hatrany izay rehefa atoandro ho an'ny morontsiraka atsimo atsinanan'ny Madagasikara ihany koa dia mandraondraona ny andro mety hisy hatrany ny tandrivindraona vitsy ao anatin'izay ny ilany andrefana nosy kosa dia ny masoandro ny saika mibahatoerana mandritry ny tapakandro maraina ho an'izay rapitso izay ho an'ny rapitso tolakandro dia tombanana misy ary ny tandrivindraona miserana any amin'ny morontsiraky ny faritra Ambatsoa sy ny any amin'ny faritra Sava mety andraona raina tandrivindraona ihany koa ho an'ny manodidina ny distrika Nambanja ny any amin'ny distrika Nambilibe ary ny tendrony atsimony Madagasikara manakaiky ny distrika ny Taolanar ny ambiny dia maina tanteraka ny andro ary hibahatoerana kokoa ny masoandro raha ny maripana vao vinavina amin'izay androny rapitso izay miakatra raiky amby roapolo ka hatramin'ny 420 degré celsius ny maripana ambony indrindra ho an'ny havoatany tombanana tafiakatra hatramin'ny 20 degré celsius ihany koa ny maripana any amin'ny tapany atsimo atsinanan'ny Madagasikara raha toka nidina hatrany amin'ny 20 degré celsius izay atao anatin'ny 2 andro lasa izay ho an'ny any amin'ny ilany andrefan'ny Madagasikara kosa indray 30 ka hatramin'ny 430 degré celsius amin'ny ankapobeny ny maripana ankoatry ny any anosy be izay manodidina ny 7 degré celsius aloha raha ny voavinavina hatrany ho an'ny androny zoma kosa indray mbola toetra hatrany ny zavona ho an'ny havoatany amin'ny maraina be ny tapakandro hariva kosa dia mety ahitana tandrifindraona ho an'ny faritra Sofia dia na sy ny any amin'ny faritra Naranjorofo ary ny faritra Ambatsoa torak'izay koa ny morontsiraka atsimo atsinanan'ny Madagasikara mety ahitana tandrifindraona vitsy mandalo ihany amin'ny ankapobeny ho an'ny ilany andrefana kosa indray indrindra ny morontsiraka dia maina tanteraka aloha ny andro zany mandritry ny tontolo ny andro amin'izay androny zoma izay hatrany. Raha ny maripana vinavina dia misy fiakarana hatrany zay ho an'ny havoatany eo amin'ny 420 degré celsius eo ny maripana ambony indrindra mety milatsaka kely hatramin'ny 420 degré celsius kosa nefa ho an'ny morontsiraka atsimo atsinanana ary manodidina ny 720 ka hatramin'ny 130 degré celsius zay ho an'ny morontsiraka avoany atsinanana sy avaratra atsinanan'ny Madagasikara ho an'ny ilany andrefana kosa indray dia mijanona mafana tanteraka hatrany ny andro misy mahatratra hatrany amin'ny 530 degré celsius hitantsika any amin'ny morontsiraky ny Besalampy sy ny morontsiraky ny faritry Sofia ary ny tendrony avaratry Madagasikara. Ho an'ny toetry ny andro ny sabotsy kosa indray raha maranantsika ny fandaharana mety hisy hatrany ny tandrivindraona ho an'ny morontsiraky ny faritra Ambatsoa sy ny faritry Sava mety hitatra ihany koa zay ho an'ny faritra atsinanana vatovavy fitovonany ary tombanana hitoetra ihany koa ny tandrivindraona vitsy amin'ny alina ho an'ny faritra Analamanga ny ilany atsinanan'ny faritra Ivakinankaratra ary ny morontsiraky ny faritra Sofia sy ny any amin'ny faritra Iboeny ny ambiny kosa dia maina tanteraka ny andro raha ny maripana vinavina amin'izay androny sabotsy izay eo amin'ny 13-14 degré celsius eo hatrany aloha ho an'ny havoatany tsy dia misy fivany zay miverina miakatra indray kosa ny maripana ho an'ny faritra anosy ny ambiny kosa tsy dia misy ny fivana goafana andrasana mahakasika an'izay maripana izay satria dia saika mbola mahery ny 20 degré celsius avokoa ny maripana any amin'ny ilany andrefan'ny Madagasikara iny izay ary ny météo tamin'ity an'ity raha pizindray fotoana manaraka velomto.